ny fanazavana zay neditsika ary vao maika manamafy an'izany ny teny eo amin'ny testamenta vaovao ry havana fo amin'ny testamenta vaovao a ny hoe finoana de ny teny hoe pistisy no ampiasainy pistisy rehefa azavaina ny hoe pistisy finoana ny heviny de tena mahalaza azy tsara ny teny frantsay nandikana azy hoe foi sy hoe fidélité vaombolana ray ihany a no adika hoe foi sy fidélité ry havana malala tsika nefa malala ny hevitry ny teny hoe fidélité malala ny hevitry hoe finoana zany hoe iray ihany ny finoana sy ny fanahy mahatoky zay zany tsara hotazomintsika tsara zany ankehitriny mahatoky zany hoe azo antoko a azo itokisana azo enterana araka ny farazavana atao teo hoe marina tena marina miorina mafy mitoetra tsara tsy miova sy tsy mba mivadika tena mino zany hoe tena manana le pistisy tena ao amin'ny amen arak'izay ambarantsika teo manam-pinoana marina zany zay na tonga amin'ny paoly apôstôly anoratra ho an'ny fiangonana tao Roma ao amin'ny toko voalohany andininy fafito amby folo ilazany hoe ny marina ny finoana no velona zany hoe ny marina amin'ny fanahy mahatoky fa ny finoana manko tsy fahalalana fa fifikirana amin'Andriamanitra fiorenana ao amin'Andriamanitra fifanongoram-piainana amin'Andriamanitra zany hoe antsony hoe finoana ary zay finoana zay a no manefy sy manolotra ilay fanahy mahatoky fanahy azo antoko azo enkinana azo enterana ao amin'ny olona zay vonjen'Andriamanitra lasa miala amin'ilay fanata voalohany izy ilay nivadika lay tsy nanaraka fa tonga amin'ny fanahy vaovao izy fa raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy aza mahatonga ny antsona ny mpino hoe amin'ny teny grika hoe pistoi avy amin'ny pluriel io ny teny hoe pistos avy amin'le hoe pistisy ny mpino ry havana de antsona hoe pistos ary raha dika arabaky teny dikany hoe pistoi de tsotra ny ilazana azy ny teny frantsay moa de tena malaza azy hoe fidèle raha te hijery mpino ianao kristiana ianao aizavy zany kristianao amin'ny salema vaovao zany de ireo zany ny fidèlen'Andriamanitra fidèle amin'Andriamanitra ireo zany olona mino izany satria manana fanahy mahatoky zany rehefana de mitarika atsika ny hoe manahoana tokoa moa ny fahatakarantsika ny hoe finoana ay le finoana zany rehefana tsy maintsy hiainana ay le finoana tena zavatra tena tanteriko amin'ny fiainan'ny olona fa voaovan'Andriamanitra anana fanahy mahatoky izy anana fanahy azo antoka izy azo itokisana izy ary Andriamanitra de mahatoky azy amin'izany magaga io ry havana io fahatokisan'Andriamanitra io fa tao amin'ny Kristy io nanehoan'Andriamanitra an'izany zao tontolo zao nge ka nandahan'Andriamanitra tonga fahavalon'Andriamanitra niataka tamin'Andriamanitra noho ny amin'ny fahotany le tsy fanarahana nlazaintsika teo fa na de zany azy zao tontolo zao a de tsy nampaninona n'Andriamanitra fa nanana fahatokina izy fa rehefa tonga eto amin'izao tontolo zao izy dia isy fanahy hino azy hatoky azy isy fanahy ho tonga mahatoky eo anatreny voaova ho isan'ny fidèlen'Andriamanitra ireo ary zay ny tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy hoy ny teny momba ny Jesosy Kristy hoe fa na de tsy mahatoky azy azy sika de mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany zay rehefa nanao ntsony hoe lay Andriamanitra sy nanarina nanirika ny olona na de mpanota azy izy fa nahatoky Andriamanitra fa afaka mamonjy azy izy ary ho voavonjy ny olona azay le teo hoe na de tsy mahatoky azy tsika de mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenan'Andriamanitra raha vao miteny an'Andriamanitra zany ianao de miteny fahatokina ianao ary zay fahatokin'Andriamanitra zay nanomezany antsika ny zanany ry havana malala ny mpanaradia marina an'ny tompo a dia mandray lay fanahy mahatoky atolotr'Andriamanitra azy ary zany mampandiny tena antsika ny hoe tena mino ve isika teonao amintsika ve zany fanahy mahatoky zay nomen'Andriamanitra atsika indray izay a rehefa nanavao atsika izy satria olona novonjena isika zay no sainina ry havana zay no eritreretina fa mamatra isika mamantatra isika ny amin'izany toetry ny finoantsika toetry ny fiainantsika hoe mahatoky avy mahatoky avy eo anatrehan'Andriamanitra tena faly ve Andriamanitra satria
izany ny fiainako. Azany no tarihan'ny atokopiratsika izao a andinika ny momba antsika rehetra ary hitalao amin'Andriamanitra mba hamelona ao anatintsika izany fanahy mahatoky izay nomena antsika izany. Sy ny teniko de homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny zay ry havana hoe tsy menatra io ny tian'olona zany de hoe tokony mijoro vavolombelona, tokony ho say hanambara zay tokony ho lazainy fa tsy angina akory na hijanona am'izao fa na inona amseho na inona mitranga ary naroviana sy naiza naiza de ho vavolombelona ny mpino ary dia izany mahatonga atsika ino sy ahatoky fa nataon'Andriamanitra